Andriamanitra tompony Yesu ny fahefana azy. Asandrato dia ho fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao ray manontolo dia raha azy amin'ny fanahinao rehetra akalazao ny anarany omeo voninahitra izy fa mendrika azy rery zany mandrakizay. Aoka tompony fotoana androany ho fotoana manokana feno voninahitra iombonana tanteraka tanterana tanteraka an'izany atao hoe firaisana aminao zany indray androany ampahitao ny voninahitra ao zay fenoy ny herinao zay ampahitao ny fahatsaranao ny fiainanay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra tompo dia rahina mandrakizay ny anaranao. Amen dia amen. Halleluja. Ndao tsika tia tanana mafy eo an'ny tompo mangataka anao azo toerana. Halleluja. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia amin'ny fitiavana. Andriamanitra dia nanantona antsika izy ary naneho amintsika ny firaisany amintsika tamin'ny faneho-pitiavana. Hozy izy ny Baiboly hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny tiavan'Andriamanitra antsika nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay. Ny asarobidy ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nasehony tamin'ny fanoloran-tena. Izy nanolo-tena ho antsika mba ahafahantsika ny fandray tamin'ny famonjeny. Zany hoe ny famonjen'Andriamanitra antsika dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny nanehoany ariary izay tao am-pony sy ny fitiavany hamonjy antsika. Amen. Ao anatin'ny sekoly fanasitranana, Andriamanitra tsy mitady na inona amintsika akoatry ny fahatsapan'Andriamanitra zavatra anankiray akasika azy dia ny fahaizantsika manolotra ny ao anatintsika ho azy. Ny zavatra rehetra izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy ny elohavany fotsika ho an'Andriamanitra dia zava-poana. Mahafantatrareo ve nahasamihafa ny Jodasy sy nahasamihafa ny Maria? Raha ny tety ivelany tsy Maria no fidian'Andriamanitra ho apôstôly fa Jodasy. Kanefa ny fankasitran'Andriamanitra tao amin'ny Maria fa tsy tao amin'ny Jodasy. Ny fankasitran'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fiantsony sy ny fifidianany fa miankina amin'ny toe-po sy fahaizanao maneho an'izay fitiavan'izay eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana nefa ny mahasamihafa ndreo olona anankiroa reo? Inona ny zavatra nitranga samihafa ndreo olona anankiroa reo? Fa nahoana Maria no nahazo fankasitrahana? Jesosy mihitsy ny teny fa naiza hitoriana n'ity teny ity ozy izy dia tsy maintsy lazaina ny nataony raha vehivavy, tsy maintsy tsarona ny nataony. Fa maninona ny tsy maintsy tsarona ny nataony? Satria izay nataony dia nataony tampitiavana. Dia ozy izy Jesosy voavela ny elony lehibe satria lehibe ny fitiavany. Dao tsika jery ny Jaona 2:20. Alleluja. Jaona 2:20 atao amin'ny sekoly miaraba antsika mianakavy aloha. Tsy tonga dia any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Miaraba antsika mianakavy aloha androany maraina. Lehilahy sy vehivavy tahian'Andriamanitra. Faly be mahita anareo androany. Misy fotoana indraindray ohatrany misy fotoana indraindray ohatrany hoe tsy tsarokoroko kely zany miaraba fa ao am-poko daholo nareo. Amen. Tsika neny men'Andriamanitra fo tsy zavatra rehetra no atao hoe sarobidy eo amin'ny fiainana fa ny fonao mbola mitempo sarobidy be zay satria matoa mbola mitempo ny fonao mbola velonaina misy antenainy ianao. Hitanareo ny olona na be fihetsiketsehana be raha fa mijanona ny fony mialaina izy zany. Fa ny olona na tsy mihetsika azy fa mitempo ny fony mbola misy antenainy izy zany. Satria zay isan'ny velona ihany no mbola misy antenainany aminy. Ao amin'ny Jaona 2:20 manomboka amin'ny 9:7. Manomboka amin'ny 9 ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga mipasika Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-mipetraka ninana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra
dia nisy naridasa tsara ny sarobidy lanjany ray livatra dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy, nahoana io menaka io tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo. Ary izy no nilazany tsy noho ny fiahiny ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapoka nakizay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehirizy no amin'ny andro anamboarany alevina. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva fa izaho tsy mba ety aminareo mandrakariva. Naona atsika hijery an'io teny io atreo fotsiny dia hojerentsika amoaka zavatra avy eo anatin'io teny io tsika androany maraina atao anatin'ny sekoly mpanasitranana nasitranana antsika tsirairay avy sa tsy zany. Jereo ny zavatra nisy teto Jodasy misaina dépense hoe ahoana no arina fotsiny menaka io, zany hoe izy zany miaraka amin'i Jesosy fa mihevitra ny tenany eo am-panomponan'i Jesosy. Mihevitra ny tenany izy hoe zay koa verangaty mba tsy nahazo ny ninona mihitsy tato anatin'ny tikesy ity nefa Jesosy hoe menaka lafo vidy be araraka eo amin'ny tongony fotsiny. Dia inona ny zavatra ny réactionny tsy dia tsara fanahevitra mahantra loatra izy fa efa naka n'le kitapo izy dia naka ny tao anatiny. Ay rehefa nazy zany dia samy mahazo. Dia nietreretiny zany Jesosy hoe mangalatra na hoe makatombono azy amin'izay zavatra rehetra ao amin'le fikambanana na le kitapo ny fanompona moa ny fiantsoana azy. Jodasy ny problemany misaina tombony aranofo loatra. Ary zay na tonga mipetera be dia raha tadiditsika tsara. Ozy izy petera. Jesosy ny teny ho avy ny andro atolotra ny zanak'olona ho faty dia omboana amin'ny azo fijaliana. Dia ozy izy petera sanatria tsy anjohanao zany. Dia ozy Jesosy anivoaka ianao ry Satana. Fatafotoinana amin'Andriamanitra ianao satria tsy mihevitra sy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay an'ny olona. Rehefa vesatry ny nofo no manakana anao sy mamenona ao anatinao dia fatafotoinana ao an'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Fa rehefa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ilay izy na mifanohatra amin'izay eken'ny sainao sy tsy eken'ny sainao azy dia ny dikan'izay misy fakasitran'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Dia hitanareo amin'izay ny zavatra mitranga. Isika nampianarina ao anaty sekoly isaina zay an'Andriamanitra. Ahoana moa ilay hoe isaina zay an'Andriamanitra? Ny fakasitran'Andriamanitra zany dia teraka avy amin'ny fotom-pisainana ny hevitra zay an'Andriamanitra. Rehefa misy olana mitranga na zavatra miseho eo amin'ny fiainana dia isika mila manana fomba fijery aingana mijery zay an'Andriamanitra. Ahoana ny fijerevana zay an'Andriamanitra ao anatin'ilay ady? Ohatra, misy olona mana fotoana eo anoloanao, inona ny réactionnao voalohany? Vavaka ianao hoe misy ady ara-panalalovako zany, mialany lay hery mpanoherana zay mitady ampidina eo amin'ny nofo hiatrika ny adiko. Dia ahoana ny fisehoan'ilay izy? Raha tafotoana ianao eo am-pananarana an'ilay olona, tafotoana zavatra fahamarina be anao laoko ny vavanao nefa renao mihitsy hoe tafotoana ny ao anatinao. Iny fatafotoana ao anatinao iny no midika iny fatafotoana ao anatinao iny fa napidina n'ilay ady eo amin'ny nofo ianao. Zany hoe tsisy fiatraikany ara-panahy zay réaction rehetrarehetra ataonao eo satria nampidinonao teo amin'ny nofo ilay ady fa tsy nomenao vahan'Andriamanitra. Na so azavaiko ilay izy. Mety zavatra tsara tarehibe ilay izy. Mety hananatra momba ny tenin'Andriamanitra ianao fa tampahatezerana sy fatafotoinana no nizaranao an'ilay izy. Ohatrany hoe mampidina n'ilay ady ianao eo amin'ny nofo fa tsy ny réagir ara-panahy ianao mba hahatonga an'ilay olona ho délivrer na ho afaka ao anatin'ilay fatorana. Tsangano tsara ny tanany sy miena. Ahoana ny fomba ananako fahafahana apakatra n'ilay ady amin'ny tontolo ara-panahy? Voalohany, reko sy tsapako ato anatiko fa ny tena problème ao anatin'ilay ady mpanoherana tsy ho anahy mba hananako tombony amin'ny fisin'ilay olona fa ho an'Andriamanitra
mba tonga n'le olona ho délivrer sy afaka azon'Andriamanitra ampiasaina sy ho vonjena koa mitovy amin'izay namonjena. Zany no mahatsara ny sedra, zany no mahatsara ny fitsapana, zany no mahatsara ny fanekenao ho amboarin'Andriamanitra, volavolain'Andriamanitra mba ho tonga ho isan'ny olona ananan'Andriamanitra fahatokiana sy azo ny ampiasaina. Ndao ny antsika etretra zavatra anankiray, ohatra zay mivady ao an-trano, hitako misy zavatra manafotoana atao mama ohatra, dia jereko izy tsy ara-panahy ny fomba fijeriny zany, dia avy any mananatra azy tsy miteny hoe nga tsy tadidinao le ten'Andriamanitra ohatr'izao sady sorena ihany zany mame ten'Andriamanitra, meko le toko sy andininy fa sorena le ten'Andriamanitra ohatr'izao nga tsy tadidinao, dia meko azy le ten'Andriamanitra zany koa ve dia tsy fantatrao, dia jereo zao zavatra ataonao zao ve dia mety manaona ny toeponao tao anatin'io, sady sorena ihany mety hijery izy fa hiketrona hoe fa ahoana koza hoe ohatrany hoe mandeha aloha zany hoe tsy ampafidy zany hoe tonga dia tokony hanampy azy zany anangana azy eo amin'le toeram-pahalavony am-pitiavana, fa tsy tonga hanitsy azy miaraka amin'ny fahakalana sy fanambaniana ny amin'ny tsy fahatakarany. Asanazonareo ny tanjona mantsy eo anatin'le izy tsy hoe fatany hoe tsy netiny nataony, nandray mako tsika eo am-pitenenana tia ampafantatra an'le olona hoe tsika manana marina dia le olona manana ny tsy marina atreo fotsiny, fa ny tanjontsika amin'izao tsy zay tsony. Isika naiza naiza toerana misy atsika dia tokony ho fantsona tsara ara-panahy anangana ny hafa ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Rehefa miova izy dia tadidrio valim-pitio azonao tao anatin'ny fandeferana, fanetretena, fitiavana sy nanekenao ho fantsona teo am-pelatan'Andriamanitra dia ifandraisanao amin'ny fakasitran'Andriamanitra manokana. Hitanareo raha vao misy toetra miainga avy ao anatinao dia renao hoe aranofo le izy napidina n'le ady ianao ny dikany, nefa raha vao midina eo amin'ny aranofo le izy dia tsisy fiatraikany ara-panahy. Azonareo tsangany an-tanàna semena tsisy fiatraikany ara-panahy le izy. Ny tanjonsika ny fiatraikan'le izy ara-panahy, inona ny fiatraikan'le izy ara-panahy? Ny azahoanao sitraka ny anaiky ho lalana sy fantsona teo am-pelatanan'Andriamanitra anovany hafa. Dia ino mahatonga ny tompony laza mitafi fandeferana, manana fanetretena, aoka ho fantsom-pitiavana mandehandeha ianao, ho vava misokatra azon'Andriamanitra ampiasaina aniovan'ny hafa sy ny manodidina anao. Rehefa manaiky ianao hilatsaka hamoaka n'le vokatry ny fanahy avy ao anatinao dia misy toe-po apetrak'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, tsy sorena ianao fa honena. Zay ny discernement faran'izay tsotra alalanao ao anaty fa nampiasanao Andriamanitra, tsy amin'ny fahasorenana nanokafanao ny vavanao fa amin'ny fonena nanokafanao ny vavanao. Jereo ny Baiboly fa Jesosy isaky ny mahita mpanota dia honena izy, honena mpanota izy fa tsy ny condamné n'le mpanota izy. Dia zay natonga ny tompony laza tandremozy izy fa zay fatra amara anareo ny hafa dia amarako anareo koa. Teo izy rehefa avy eo misy karazam-pitiavana ozy izy ananany rehetra, mahay mity koa na ny gentilisa azy, mahay mity koa na ny gentilisa azy. Nareo nga tsy nahita olona nampihavan'ny toka, nampihavan'ny sigara, olona tsy mifankalala, gonda kely ozy izy ry zareo, gonda le hoe gonda moa meo sigara, inona moa dozy, dia rehetra meo le anankiray zany dia mifampakafo, zany hoe ohatry ny endriky mpanehoana, ohatrany hoe mifampakafo tsy hoe anana fa ohatrany hoe mifanoroka mihitsy dia ataony ana dia eo le sigara mifanelanelana. Ampihavaniny ny sigara. Nareo tsy nahita olona niavana nefa tsy mifankaty, fa nampihavan'ny hevitra anankiray hitovizana. Zany hoe misy olona anankiray ankalana dia niavana ho azy le olona tsy mifankaty, tsy voatery mifankaty fa amin'ny intérêt, amin'ny tena fotsiny an'izay olona anankiray iombonana fa samy tsy tiana. Ohatra politika tsy fihavanana zany, aranofo be zany, gentilisa koa manao an'izany, fa zao nampianarin' Jesosy atsika ozy izy raha zay tianareo ihany ny tianareo dia inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany.
misy le atao hoe fatra mihoatra azahoana fankasitrahana mihoatra. Dia raha tonga eto amin'ny sekoly zao tsika karazan'olona ohatran'izy tsika mipetraka amin'ny seza io. Dia ozy izy Paoly, kristianina mbola mitoetra eo amin'ny nofo ihany va isika? Zany hoe mpianatry ny tompony, dia atao hoe kristianina mitoetra eo amin'ny ara-nofo ihany va isika? Sa efa niala teo amin'ny toerana ny fangejany nofo izay ananan'ilay ratsy fahefana fa niakatra afaka ny mihoatra eo amin'ilay ara-panahy takian'Andriamanitra fozy Jesosy. Inona ary le mihoatra? Tiavo ny fahavalonareo. Raha noana izy omeo hanina, raha mangeta eta izy omeo rano sotrony. Pastera, sarotra raha teneninao zany, raha volaninao zany pastera, sarotra zany. Ahoana nanaovana an'izany? Olona fantatry fa tsy tia dia mbola omeko rano, olona fantatry fa maka ala dia mbola omeko hanina. Nefa ozy Jesosy ny fanomezantsika n'io mihoatra io mihoatra io mampiavaka antsika amin'ny hafa. Ny fanehoam-pamantarana zao fa miaraka amin'ny Jesosy sika dia tsy hoe manao asan'Andriamanitra be dia be. Ny famantarana fa miaraka amin'ny Jesosy sika tsy hoe mahay mitory teny sy mandresy lahatra be. Fa ny fanehoam-pamantarana fa miaraka amin'ny Jesosy sika zao no mantarana fampianatra ianareo raha mifankatia fitiavana. Halleluja. Noho izany ny tanjon'Andriamanitra ao amin'ny sekoly ny fiainana dia ny ahafahantsika misitraka ny fitiavany aizantsika mity tahaka azy. Ny modelin'ny fitiavana dia ny modelin'ny fitiavana izay nasehon'i Jesosy. Hitanareo io fitiavana agape io no anisany hoe nizaraiko omaly tany amina mariazy le izy. Dia ozy tamin'izareo hoe ny fitiavana agape ho dia fitiavana miorona amin'ny fanapahan-kevitry ny ity araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nanantsika le izy raha tsy nitovozitsika avy aminy. Jaona ny teny, za ozy tsy mahay mity fa ny fitiavany naizako ny ty satria izy ny ty taloha. Misy fitiavana zany tsy maintsy ianaranao dia volenao le izy satria tsy ao anatin'ny nofonao le natiora. Donc ny sentiment mamitaka. Ny tena fitiavana zany dia teraka avy amin'ny fanapahan-kevitry ny ty araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ara-pihetsepo. Ny olona anankiray mandeha amin'ny fihetsepo be fotsiny eo ampandraisana fanapahan-kevitra dia mita tena. Hitanareo mila tonga eo amin'ny dingana anankiray ianao mity tahaka amin'ny fitiavana rano. Tsy go fa ilaina eo amin'ny fiainana. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Tsy go le izy fa ilaina eo amin'ny fiainana. Ianao tsy hoe makafy rano satria matsiro ny rano tsisy tsiro izy. Fa inévitable izy. Zay mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy hoe choix-nao satria tianao ny goany. Tsy afaka omenanao eo amin'ny tontolo ny fahatsapana mihitsy ny zavatra ra-panahy satria mampidina eo amin'ny nofo ianao raha vao fahatsapana hitondranao an'ilay izy. Fa ny mety mampanaky ny fahatsapana ao anatinao hifanaraka amin'ilay fanapahan-kevitra ity araka an'Andriamanitra dia mety amin'izay le izy. Amin'izay fotoan'izay tsy hoe satria no midominina tiako izy satria tsisy intérêt le izy fa tiako izy nadia zao azy dia tsy maninona. Mahafantatrareo ve fa rehefa midominina ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra dia ahatonga anao rehefa napahan-kevitra matotra tsy milatsaka eo amin'ny nofo feo midingana ra-panahy foana. Ary ahafantarana fa ara-nofo le izy mampireare maneho anao hoe za manana manapaka ny safidinao, manapaka ny mahainao anao, mametraka ny fierté anao.
ianao ihany tonga de mahafantatra discerner ao anaty eo fa tonga de fantatrao izy sozako tonga de misy réaction négative be ao anatinao fa ny olona mandeha amin'ny ara-panahy malemy fanahy mora lahatra ho misitrapon'Andriamanitra de fantatrao hoe tsy mampidina le ady ianao eo amin'ny nofo na misafidy eo amin'ny nofo ianao fa mapakatra ny safidinao ao amin'ny tontolo ara-panahy ifanaraka ny volonté n'Andriamanitra tsara. Alléluia. Alléluia. Ka tsika raha iresaka mikasika momba ny hoe Maria sy Jodasy, ahoana ny fipetraka le izy? I Maria de olona voasidra be mialoha amin'ny fotoana ny fakahitany an' Jesosy. Mafy be ny zavatra natrehan'i Maria. Jodasy fifidianam-pahasoavana, tonga de grand apôtre tsy nandalo lalana fa tonga de kesiny teny am-pelantanany. Izy ny tanitondra ny kesiny fikambanana, kesiny an-tanany tsy voafora, very isaky ny misy audita. Fa ny zavatra goavany eny am-pelantana amin'ny be fitiavana, vaky eny atongotry ny tompo tsy mare tehaka ao an'Andriamanitra. Alléluia. Hitanao, Andriamanitra te hiara-iasa amin'ny fonao. Te hiara-iasa amin'ny fonao Andriamanitra. Ny fonao mitadiavin'Andriamanitra fa tsy ny tananao aloha. Andiso fanantenananao ny ray andro, ny fanatsoranao ny tananao amafy, tsy ny aloava amin'ny fandresendatry ny fonao anatanteraka. Nareo ve mieritreritra hoe possible ny amafy Jodasy? Ny ao anaty kesy aza ataony zay azahoana azy. Mararirary kely eo fotsiny ny fony de mangalatra indray izy aloha. Satria nahoana? Tafapetraka teo amin'ny nofo ny fanompony. Fa tsy nanaiky mihitsy izy hiakatra hiaraka amin'ny tompo amin'ny ara-panahy. Hitanareo misy devoly anie mamatotra ny fon'ny olona mahatonga ny sofiny hodomelona be mihitsy. Nadondomy teny efa tena isisika ny ovazy aza le tenin'Andriamanitra. Tsy afa manoatra izy satria nahoana? Mbola tsy nanolo teny izy nanolotra ny sofiny ho an'Andriamanitra. Lasa sinema, hitanareo zavatra rehetrarehetra lasa sinema. Fihetsiketsehana mibetsaka fa fiovam-potsy izy. Ny andrasan'Andriamanitra anie tsy ny fahatsarana eo mason'ny olona fa ny fahitany ao anatinao eo mpanompoana azy. Fa maninona ianao mampiditra fietretana maloto ao anatinao hanimba amin'ny fanoloran-tenanao sy ny fononao amin'ny zavatra tsy dikany. Raha mamatotra anao zany de Jodasy ianao. Jodasy vao mijoro ananany interprétation daholo vokatry ny faharatsiana ao anaty, efa misy devoly mihitsy ao anatiny ampiasa azy hamadika an'Andriamanitra, hamadika an' Jesosy. De zay zavatra hitanao tsisy fietretana madio ny fijerevany an' Jesosy. Ny olona rehetra mahita Jesosy ho Messia, mpamonjy, mpanafaka, mpamela heloka, mpanao fahagagana, mpanasitrana, mpanova ny fiainan'olona, mpitondra olona any an-danitra, any amin'ny ray, mpampiavana. Ny olona rehetra efa mamimamy ny fitiavana. Ny Jodasy tsisy miditra amin'izany. Ny fanaraha-mason'ny Jodasy zavatra ivelany daholo. Mampianatra anao andro any maraina amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy-masina. Ampiditra lalina ny fanomponao izy fiatraikany ara-panahy. Ary tandremo mitondra ny adinao ka mampidina azy eo amin'ny ara-nofo manomboka androany. Apakary le izy eo amin'ny tontolo ara-panahy. Ahoana ny ampakarina le izy amin'ny tontolo ara-panahy? Miakatra amin'ny tontolo ara-panahy le izy rehefa manomboka mahita mpanoty ianao ka honeny. Fa manino ny Jodasy ny tsy mahazaka, ny hafa mahita fity. Eo masony raha vao misy mahita fity de mialina izy mahatonga azy miteny fa menaka iny manamody menaka amin'ny prétexte. Fa ny zavatra marina ao am-pony Jodasy fialonana an' Jesosy. Inona ny lesosika tamin'ny latsinainy? Mamotika ny fialonana. Ny zavatra rehetra tia ivelany tian'ny olona hovaina ao anatin'ny sekoly ny délivrance. Tiany ho afaka mitoka izy, tiany ho afaka misigary izy, amin'ny fitsangatsangana amin'ny zavatra papetepety tia ivelany. Fa tsy mbola nikitika sujet mihitsy izy hoe nentina teo am-pitandrina, mba hoe tombafaka fa be fialonana. Mba fantatra ireo nentina teto tamin'ny heriny fa ny fialonana toetra ratsy. Nanova anjely kerobima atao hoe
Lucifer tany an-danitra zay akaiky an'Andriamanitra, anjely faran'izay tsara tamin'izany satria mpitondra fahazavana sy mpidera no vai nitoetra atao hoe fialonana ho tonga devoly. Dia io zany fa zavatra faran'izay tsara no vai nitoetra faran'izay ratsy. No zany ny ratsy indrindra amin'Andriamanitra tsy nataonao tsy vitany mamela azy fianao miziriziry amin'io toetra io. Raha io toetra io nampivadika ny anjely faran'izay tsara ho tonga devoly, vai nitoetra anao mandana aloha ndraiky makapaosy kely dia mitsangana amin'izay rehefa avy eo atakeo io toetra io fa io no nahadevoly an'ny Lucifer. Misy zavatra tokony hoesorina ka napotrara Jodasy tsy navelan'ny toetra ho tafavoaka. Tsy Andriamanitra tsy te hamonjy azy teo akaiky ny Jesosy, fa izy ny tsy nety ny sokatra tamin'ny fiarahany tamin'i Jesosy. Misy zavatra anankiray tsy azon'Andriamanitra atao fa endrasany ianao ny fisokafanao. Mila manaiky ianao fotoana anankiray. Tompo, rehetra zavatra rehetra ohatry ny adino a, karazany zavatra ohatrany tsy niavoko zany le izy, nefa tsy mahatonga ny fiadanam-poko tsy ho voatahiry. Menara mifaly mahita mifandrosoany hafa. Menara mifaly mahita mifandrosoany hafa. Menara manome voninahitra an'Andriamanitra mahita ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa. Manomboka hatreo dia ho akaiky an' Jesosy ianao. Amen. Tena ho akaiky eo fony. Mieritreretony hoe Maria avy any fa naninony Maria nanana an'izany toetsainy zany vao nahita an' Jesosy izy tonga dia avy any dia nitahiry menaka manitra tao amin'ny rehetra tao an-trano. Mbola tsy ampy fa mbola ny volondohany lava tsara tarehibe tena vao avy namboarina iny hoe hitsenanan'ny tompo iny ao anaty fanasana vita brochine. Tonga dia tsy nahoana fa namafany ny tongotra Jesosy. Fa naninona izy nanao an'izany? Fa izy ny nanolo-tsaina azy amin'izany. Voalohany ny fihetsika ataonao am-pitiavana tsy voakontrolenao fa vokatry ny fitiavanao an'Andriamanitra dia misy révélation. Tsy ianao tsy profety no miinterpréter an'le izy fa Andriamanitra. Tsy mpaminany no irahany hoe zao ny dikan'izany zavatra ataonao zany, fa Jesosy no teny misy dikany daholo ireo zavatra ataon'ny Maria ireo. Zany hoe misy révélation na fanambarana miafina ao ambadiky ny fihetsiky ny olona tian'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia manao zavatra n'Andriamanitra dia misy fanambarana miafina ao ambadiky le izy. Tsy voatery ho fantatry Maria le izy, fa Jesosy mahafantatra an'le izy. Le Jesosy nanaovany an'le izy mahafantatra an'le izy. Ahoana moa fiseho an'le izy? Tianao fantatra ve? Avy any Maria miaraka amin'le diloilo ino moa lefa niditra avy any izy tonga dia tao teo tongotra Jesosy izy, vakily le menaka nosorany lohan'i Jesosy, nosorany amin'izay ny tongony. Rehefa avy eo tonga dia teo amin'ny ranjony teo amin'izay izy, teo amin'ny tongony teo amin'izay ny lohany nataony teo amin'ny tany. Zany hoe raha mbola tsy afaka tsara zany efa tena manakaikaiky aty le izy, fa fana feno menaka be ny volony. Jerena rehefa avy eo gaky Jodasy fa misy inona ry Simona miteny fa inona ny fandraisany io amin'ny Jesosy, ohatrany inona ny fandraisany masina amin'ny tsy masina. Tsisy tafiditra ny endry zareo zany rehefa hoe masina dia aria, dia rehefa tsy masina dia atsy. Fa n'Andriamanitra tsy nataon'ny Maria intsony ny hitany, tsy hoe inona ny nataon'ny Maria tany amin'ny lasa, fa inona ny ataon'ny Maria izao. Amin'io Maria zao ny ao anatin'ny sainy, zay ny mahatsara an'le hoe voasedra eo am-panimpony ianao. Toy izay le hoe manomponompo fotsiny tsy misy poids le zavatra ataonao, tsy mifamatotra tsara amin'le fitiavan'Andriamanitra. Tena zay ny mahatonga ny olona indraindray mangataka ohatran'ny rija zao miteny hoe omeo fisedrana izy, omeo fitsapana, mananako fotorotoro satria ny poids-n'le firaisana dia vokatry ny amafy ny tranga nanavotan'Andriamanitra azy. Jodasy tsy nandalo an'izay dia tsy fantany ny alalin'le izy fa maninona Maria manao an'io, tsy tafiditra tsisy révélation misokatra mihitsy. Ny an'ny Jodasy mipetaka foana isaky mahita ny amin'ny Maria ny eo raha tsy ampy fa tiana omena.
contre tena fanohatra fa inona ny atony tsarony Maria teo kianjany tempolo izy rehefa nisy ny azakazaka andeha itorabato azy tonga teo amin'i Jesosy de Jesosy raha tsy teo Jesosy maty Maria tsarony Maria iny Lazarosy efa tany am-pasana raha tsy teo Jesosy nanangana azy tsy vely Lazarosy miara-mipetraka taminy vao hitany Maria io Jesosy miara-mipetraka amin'ny Lazarosy tsy hitany Maria intsony fa Jesosy hoe raha tsy tia olony ty tsy ohatr'izao ny fiainanay mianakavy teo amin'izay sady nitomany aiza no ale raha tsy izy tena marina de nitodika Jodasy ny tena efa inona zao nefa mahavariana Jodasy koa teo nahitany Lazarosy nitsangana Jodasy koa teo nahitany Maria le saika nitoraham-bato raha ny tokony ho izy tokony miara-miombona misy zavatra manetsi-po zany na tsy hainao azy ahatonga ny fiombonanao sy ny fijoroanao ho maro toerana tsara tena tsy vazivazy ty resaky ty fa tsisy fiatraikan'ilay izy ny fony olona rehefa ikatona na misokatra aza ny lanitra tsy hitany ny akohako Maria vita soma tsara le izy inona ny zavatra niseho ozy izy Paoly voninahitry ny vehivavy ozy izy ny volondohany rehefa lava ny volonao de ozy izy Paoly voninahitry ny vehivavy ny vololava netiny Maria ny voninahiny ny akohako teo tongotra Jesosy amin'ny vehivavy melohan'ny andeha hivavaka na fety mahataraiky anay lehilahy tony de mifikenikenonareo vehivavy matetika andrasa aloha manana misy retosy kely fotsiny adiny 10 minitra io amin'io fivoriana hiditra amin'ny fitsasany ohatra amin'ny fitsofefany raha vehivavy mbola so de tokony efa miandry ny tompo Alleluia ndaware de rehefa makany anatobile mbola de jerena le volo am'zany atao tsara tare satria nahoana tena tsy tia ny vehivavy indrindra le hoe raha tsy tare miseho vahoaka fa ny Maria volo vao vita brochine maso vao avy nataon'le mascara mosa iny tsy haiko daholo ny anakarazany zay anaovanareo ny anarany tsy manina fa nitomany izy tonga de misy zavatra niova iny volondohany vao vita brochine iny nataony teo tongotra zany hoe zay nanahirana azy sarobidy ary ny karakaray mety amenatra azy eny masom-bahoaka na foiny teo tongotry ny tompoko inona ny efehany fitiavana rehefa tena fenony eo anatin'ny fonao adino ianao sy ny mombanao sy ny voninahitra sy ny maizy ianao eo amin'ny fanotronany azy sy ny fanatrehany tsy maharety akao an'Andriamanitra Alleluia le kanto indrindra taminy nampidininy eo tongotry ny tompo io le koa ny tiana voalohany toko araiky ny fonandiny fa 5 mba avakeo kely mba ho hitantsika hoe zay tokoa le natao amin'ny Paoly koa ny tiana voalohany toko fa 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminanika tsy misaron-doha de mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy ndaso 11:15 azafady 15 fa tsy 5 oui amin'ny anaran'i Jesosy fa raha lava volo kosa ny vehivavy de voninahitra ho azy zany fa ny volo no mena azy ho fisaronana hitanareo le izy le volo lava zany voninahitra nefa le voninahitra nateriny Maria teo atongotry ny tompo fangazany any ohatrany koa ny lolo 420 manodidina seza fiandriany apokalypsy toko 7:7 nanipy ny santom-bonany eo atongotry ny zanak'ondry Halleluja zany hoe fikofana le izy ny Maria zany réel mihitsy le fikofana tena zay tonga de zay le atao hoe vrai zay le atao hoe tena fiakofana marina tsisy tena tonga de tsisy kianina ny kohako Maria eo atongotry Jesosy Maria
ny volondohany na mafany tongony, ny menaka manitra mivakina teo amin'ny tongony lafo vidy, ny volondohany tsara tareny fa mafany tongotry Jesosy, ny momba azy ray manontolo Jesosy. Halleluja. Ka ny tena fiankofana marina dia mivoaka avy amin'ny fiainana voasedra, mamantatra tsara ny asarobidiny atao hoe fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ny fiainana zany dia tadio tsara, mamoaka hanitra tsara ho an'i Jesosy rehefa tena authentique le fitiavana. Tena izy le fitiavana. Azotrolesa. Tsy hainao intsony zany matahotra omenatr'olona rehefa be fitiavana. Afa-baraka ny vahoaka eto anatrehan'Andriamanitra eto raha manao ny tsy fanao eto. Fa nety ny hafanam-po ny fitiavana avy any tena jamba tanteraka mihitsy Maria. Dia tsy azony Jodasy efa maninona. Dia hozy Jesosy, hitanao ny antony inona mafany tongotra amin'ny menaka iny, ny fanondranan'ny Jodasy no nazahoantsika révélation. Fa Jesosy tsy anepasana no sora menaka, fa izy velona mihitsy no sora menaka mba ho faty. Manositra menaka ho faty izy. Ny Jesosy zany ro fahagagana rehetra nataon'ireo dia misy révélation miafina foana ao ambadik'izy. Ny zavatra ataonao mpitiavana dia misy révélation miafina foana ao ambadik'izy. Ary révélation miafina io no nahatonga ny Maria nahazo fakasitrahana mihoatra noho ny olona rehetra, satria nisy fiantraikany amin'izao tontolo izao ny zavatra nataony. Solo tena mpanotana nositra an' Jesosy ho faty izy. Zany hoe izao tontolo izao zany. Teo zany ny onction avy amin'izao tontolo izao, takalonota nandraisan'i Jesosy ositra mba hahatonga azy ho faty vokatry ny fahotan'izao tontolo izao. Tsy maintsy confirmena amin'ny onction zany vao tanteraka. Soran'i Jesosy ho faty. Jaona mpanao batisa, raha nanao batisa an'i Jesosy, nanendry tena mihitsy izy. Tsao zany ataonao batisa, ataovy any aloha fa zao mamety tanteraka amin'ny fahamarinana rehetra. Inona amin'ny fahamarinana? Zao tontolo izao no natao batisa tao amin'i Jesosy tao Jordana. Ino no zanak'Andriamanitra izay mitondra fahotan'izao tontolo izao. Misy fiantraikany amin'izao tontolo izao le révélation mpitiavana. Dia nahazo ny fakasitrana ambony indrindra. Amin'izay na tena be vavy. Tsisy lehibe noho Jaona indray. Nahazo koa Jaona mpanao batisa. Rehefa ny zavatra atao mpitiavana dia misy fiantraikany le izy. Ary misy révélation ambadiky ny zavatra ataonao tena mpitiavana. Rehefa tena mpitiavana le izy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe mahatonga antsika tsy hoe ny ranontsika nanao zavatra fahatany, so diso motivation. Nandray mibahana kokoa ny motivation igérer fiangonana. Lasa mpanangom-bola ianao, mpanangana trano fotsiny. Lasa mpanao zao dia lasa marary ny ainao rehefa tsy tanteraka any amin'ilay objectif le zavatra mpanaovina. Tsy hoe tsy ilaina le izy, tsika mila radio, tsika zao nao centre sy ny rehetrarehetra. Fa tsy tena hoe mavesatra be amintsika le izy. Rehefa manam-pitiavana ianao, mavita manapoaka menaka eo tongotry Jesosy. Tsisy olona nery ianao hoe zao atao arina roatra manao, sady tezitra be mihitsy satria ampidinao amin'ny nofo le ady. Avelo ny olona ho libre ara-panahy, anapatsapana ny fitiavan'Andriamanitra mba hisy amalian'Andriamanitra azy. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Azonareo le izy. Raha voatoeram-panetanana loatra amin'ny fiangonana dia lasa tsy mibahana ny ara-panahy. Averiko tsy kritika zany fa fanambarana amin'ny marina. Tsy mikritika an'izaniza. Tonga fotsiny aho hijoro izara izay zavatra sen'Andriamanitra toriko. Fa tsy mijoro aho hikritika nizaniza. Za aloha nitsiko voalohany. Inona ny tiany tompo tenenina? Rehefa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana ianao, ka fitiavana no milina mitondra anao amin'izay zavatra rehetra ataonao, jamba tsy mahita afa-tsy ny fahatsarany ianao. Ary rehefa ny fanjakany ny ao anoloanao, tsy antery le satria resy lahatra ny ao anatinao, fa Andriamanitra ny maniraka anao, anao na inona ao anatin'izany. Jesosy tsy niteny hoe via hosoro ry Maria. Ary teo Jesosy tsy niteny hoe tokony be deabe anao ohatr'izao. Fatandrify an'le ao anatin'ny fo ny Maria tian'Andriamanitra ny zavatra nataony. Teo Jesosy misy heviny an'io zavatra ataony io, tsy manao taotao fahatany izy, fa mahatonga azy manao an'io ateren'le fitiavana. Dia ny eo ambadika io izy ny solo tenan'izao tontolo izao hanositra ho faty.
malahelo eo aminareo mandrakariva ozy izy lasy Jesosy iny zany ny lalana nitondran Jesosy ho any midinga mifahafatesa satria tena enjana be le fakasitrana tao am-pony Maria ohatrany hoe zao tontolo zao nakasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny asa famonjena izy zany ny solotenanao ianao zany mbola tsy te atao tany fa Maria ny teo amin'ny toeranao nanositra diloilo an Jesosy namoaka ny tonga zany hoe solotenantsika menakavy anositra an Jesosy amin'ny fahotany Maria mahatonga an Jesosy ho faty azonareo izy zany révélation zany tsy hita raha sy nanondra ny Jodasy misy fanambarana miafina ohatran' Jesosy le nandeha taonaina hvkl tamin'ny zoma hiditra izy eo vavadinaina miaraka amin'ny folona be deabe eo orinany izy niditra teo naina le tovolahy zanaka le vehivavy mpitondra tena lahatokana andeha ivoaka andeha andevina miaraka amina folona samy folona na nihiditra na nivoaka le ivoaka solotenan'izao tontolo zao andevina n'izao tontolo zao ny zanaka lahatokany reniny maty no solotenan'izao tontolo zao andeha ho alevina eny ampandanjana azy ny olona hiditra ny zanaka lahatokany rainy no mitondra fiainana hiditra ny vavadinaina ifanena amin'ny zanaka lahatokany reniny andeha ho alevina samy folona anankiroa ny folona hiditra hitondra fiainana folona ivoaka hitondra fahafatesana le izy zany samy lahatokany ireo fa ny lahatokany ray hiditra hitondra fiainana lahatokany reniny ho alevina fa maty eny ampandanjana inona ny zavatra nitranga lahatokany rainy tsisy reniny satria Andriamanitra tsy niteraka fa Jesosy natao tao kibony Maria fahasoavana ozy izy ny Baiboly ny dikan'izay tsy manandreny Jesosy fa olo ny fahasoava amin'ny Maria matona avany ama olo ny fahasoavana azy ohatranao manana fahameza-pahasoavana mitondra Jesosy eo anatinao androany koa teraka Jesosy tonga teto ambonin'ny tany lahatokany rainy miona amin'ny lahatokany reniny aranofo le anankiray ara-panahy le anankiray rehefa mifandona le izy dia zao ny zavatra nitranga hitan'i Jesosy ny ranomasony le reniny satria maty ny zanany tendreny ny tranovorony eny ampandanjana hitanao le fitiavana onena Jesosy le hitan'le ramatoa onena zay le fitiavana dia nitendreny le tranovorona le vatapaty eny ampandanjana dia tretony vao nitendrena le tranovorona niarina le maty amin'ny teny frantsay mipetraka izy dia rehefa mipetraka le maty teo ambonin'ny le vatapaty dia hitreretony le promotion ambadiky le révélation hoe zao tontolo zao andeha ho alevina lasa nandova fiandrianana any an-danitra rehefa nifanena tamin'i Jesosy le lalana sy fahamarinana ary fiainana halleloja dia zao le vatapaty raha mitsotra amin'ny maty andeha ho alevina lasa mipetraka ny dikan'izay niala avy any amin'ny dingan'ny olona maty ho alevina an-dranomaso lasa olona mipetraka tonga mpanjaka eo ambony seza fiandrianana lanjaina ohatran'ny mpanjaka zany hoe le promotion niala avy any amin'ny vovoka tonga dia mifanjakana basy nao mipetraka lizy taloha ny mpanjaka ny lanjaina raha ndeha zao ndre namponomerina ao Mazanga dia mamay le mandanjatra any Mazanga asa nazy nareo tiako tenena tamin'ny valim-potoanany dia ohatr'izay mihitsy koa le ranamana andeha ho lanjaina andeha ho alevina mifanena tamin'ny fiainana nitendreny fotsiny ny tranovorona tonga dia ndresan'le izy tovolahy fo aza oka izay zany hoe amin'Andriamanitra zany tsy sakana koa ny révélation anankiray atonga ny olona anankiray tsy andreny feoany satria na ny maty aza mandre azy tsy maharety eka man'Andriamanitra tonga dia niarina izy dia mipetraka eo ambon'le vatapaty eritrereto fa le vatapaty ny eritreretina andeha andevina lasa seza fiandrianana nipetrahan'ny mpanjaka halleloja taoriny fanendrena androany zay situation impossible rehetra eo amin'ny fiainanao anendry an'izany atao anatin'ny sekoly Andriamanitra hitondra fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia tretony izy le révélation zany ao ambadiky le fo feno fitiavana dia misy heviny miafina foana
lahatokany rainy lahatokany reny zao tontolo zao de zay ny mahatonga an' Jesosy rehefa avy eo lasa lahamatoa amin'ny maty nareo naka ny toeran'le maty izy mba hahafahany mameriny eo amin'ny fiainanao ny fahavelomany le endriky ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy mandona amin'ny foko foana isaky mijery hoe tompo ahoana moa zany le fitiavanao ny tiavanao anay mampianaranay mba tsy ho variana amin'izao tontolo zao fa mba tena ahitany ao anatinay tena le hoe le etsika sy le mille le motivation ao anatin'ny fo mba tena ho ara-panahy foana tsy tokony isy fanahintsika amin'izay zavatra mpanaovin'Andriamanitra antsika fa rehefa mety sy mahasoa ny olona ny zavatra zay zarainao indrindra mahasoa ny fiainam-panahiny dia Andriamanitra afaka mikasika ny fon'ny olona amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ampiasana azy fa matoa mbola tsy tanteraka zany mbola tsy nikasika zany mbola tsisy tena mivangin'Andriamanitra zany menao ve nareo tsy anjaranao mihitsy zany ny eritreritra hoe ezahana ny anetsika ny zavatra rehetra ety ivelany satria tsy fiatraikany amin'ny fiainan'le olona akory Baiboly ny milaza zay manome ampifaliana no akasitrahana ka raha tsy ampifaliana le izy fa ohatry mahatsiaro atery le olona aiza zany itoeran'le fankasitrahana ao anatin'ny fon'le olona fa aoka izy ianao ohatra amin'ny Maria tsisy nanentana fa nentin'ny fitiavana izy ary rehefa fitiavana maniraka azy nisy révélation tao ambadiky ny zavatra nataony nisy révélation ary zay révélation zay nisy ifandraisany amin'izao tontolo zao sy ny famonjena le izy satria nanositra an' Jesosy ho faty izy halleloia Jesosy Kristy dia fiainana ary amin'ny mahafiainana azy dia tiako ho fantatsika fa izy lay afaka hanome antsika ny tsara sy mihoatra foana amin'ny zavatra rehetra misy iainantsika eto ambonin'ny tany inoko fa mety mafy be ny zavatra lalovanao misy olona mety hoe mandalo ady mafy ianao tsisy olona mahafantatra fa ianao rery jonjoroniny kely zany mahafantatra momba amin'ny fiainanao ao anaty ao tsy mampanina zany fa tiako mampafantatra anao tsy rery zany ianao manana azy ary mahafinaritra amin'i Jesosy le teny hoe fa tsy misy fakapanana sedra ozy izy zay mitrangy eo fiainanareo ka tsy efa nasian'Andriamanitra lalana ivoahana amin'izany dikan'izany tehiteny Andriamanitra androany maraina fa ny fahasarotana rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana efa nilanjainy melohan'ny fotoana isehony hoe zakanao io ary nisy lala-kivoahana ao ambadika io noho izany aza mangovotra na matahotra aza mierikerika nataontsika hoe verhevitra ao anatin'ny ady sy ny zavatra lalovana fa ny zavatra azoko antoka androany maraina afaka ny ho tafavoaka ianao averiko afaka ny ho tafavoaka ianao amen na sa tsy amen maly andresaka mikasika mombany hoe fampakaram-bady taokana fampakaram-bady taokana dia zao invité tao Jesosy invité dia mba mipetraka ohatry ny olona rehetra izy tonga lany ny divay avy any zareo ny teny hoe lany ny divay ozy izy ny Maria taminy so dia tokony mba anaovana zavatra kely fa nenakory moa zasy ianao raha vehivavy tsisy afaka hibaiko amin'ny asany ray zany mbola tsy tonga amin'ny fotoako fa nahavariana nataony Jesosy le izy fa zao taloha nanaovan'i Jesosy an'le izy lasa Maria diso aho izy izy Maria ay moa ny zavatra tokony ataoko tsy baiko an'Andriamanitra anao zavatra fa nomana amin'ny fon'ny olona ndray zavatra lasa izy ny teny atao fotsiny zay sainy ataonareo filazany tsara faran'izay tsara manomana ny olona katohan'Andriamanitra mahavariana tsy nanome tatitra an' Jesosy izy hoe fa vonona ry zareo na zany mbola fanahinan-kolaka ihany hoe vonjeo izy amin'izay matery azy fa lasa Maria naka ny toerany fotsiny amin'izay hitan' Jesosy mifankahita amin'le fo vonin'Andriamanitra hitanao mifankahita hitanao mangetaeta le fo tena katoha amin'izay ozy Jesosy feno rano siny reo siny reo siny tsy prévu hitondrana ramboloboka hoeny amin'ny fampakatra fa fanasana tanana zany hoe zay hitan'Andriamanitra vonina eo akaiky azy no ampiasainy fa tsy mitady lavitra izy ka tandremo tsy hoe zavatra tsy hoe enao misaina hoe za foana no ampiasain'Andriamanitra na ihana no ampiasain'Andriamanitra fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe disponibilité ny ao anatinao fa vonina azo ampiasaina dia mampiasa anao ny fomba tsy takatry ny saina izy noho izany ny fo makatony tadiavin'Andriamanitra fa tsy olona vonina akory tsy ny fahavitianao fa ny fonao zay ny tena hoe mifankahita amin'ny fo Andriamanitra verena fankahita amin'ny fo Andriamanitra dia ozy izy ny tompo hoe feno rano amin'izay reo siny reo feno iangany reo rano dia ozy izy hoe misy fanasan-tanana angamba androany
Fosy Jesosy diso adresy le izy. Tsy araka le nazatranareo hatramin'izay. Fandana amin'izay ozy izy omeo gagaratra amin'le olary to tena enjana be fa le fanasatanana farany zengeza indray nasiana ranom-boaloboka teny zavatra nahavariana vo nisotro reo tsara lavitra no ranom-boaloboka amin'ny fiazina ny tsirony. Zany hoe toa fampakaram-bady zany Andriamanitra nanao fahagagana tsy miverina fa tena faran'izay unique nefa ny afaka. Tsy tena vrai ranom-boaloboka avy amin'ny famiazana voaloboka teto an-tany le izy fa vokatry ny rano tonga saina teny tana amin'ny pakato ho tonga tsirony ranom-boaloboka tsara lavitra le izy. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Rehefa nanaiky fotsiny nakatao ndana ataovy dia tonga dia donjoroniny be fotsiny le mpanompo. Dia rehefa nalefa ny dia nidokadoka teo ny olona dia tsisy nahafantatra fa tsy mpanompo. Ka misy zavatra mbola tsy hitany masontsika tsy nenesiny sofintsika fa vonona miandry fotsiny fotsika makato itsoro Andriamanitra niraka antsika natanteraka an'ilay izy. Noho izany ny sekoly tsara indrindra eo amin'ny fiainana manomana anao akatoan'Andriamanitra fa tsy anomenao ranom-boaloboka matery anao. Antony antsika isainy ny ranom-boaloboka rehefa niotrika ela dia ozy izy ny olona hoe tsara kokoa. Zany no malafa mahavariana. Fa tsy hoe ao ragova dia tsy maintsy ranom-boaloboka avy amin'ny Bordeaux no mena na tsy fantatro. Iza le tena hoe divay faran'izay tsara eto ambonin'ny tany. Fa tsy izay le izy, mbola matsiro kokoa noho izay le izy. Ny fanomezan'i Jesosy tsy avy amin'ny ranom-boaloboka pure fa avy amin'ny rano tonga rano navadika ho tonga ranom-boaloboka matsiro lavitra. Le izy eny ny tena marina tsy niendriky le rano na niendriky le voaloboka amin'ny fiazina fa le goût. Ny vahatongavan'i Jesosy tsy hoe hanova loko ahitana taratra fotsiny ny fahatsarany ny fiainanao fa hanova tsiro ampisy mamy no amin'ny hafa ny antom-pisinao. Hitanareo le izy ny amamy le izy vokatry ny fanekenao ijoro ho isan'ny olona mety amin'Andriamanitra. Pakatovy ianao alohan'ny fotoana vonina ve anao mangetahita be eo anatinao misokatra ny eo anatinao Andriamanitra za tena vonina be mihitsy tena vonina mihitsy ary teto tao anaty fampakaram-bady ity ny ranom-boaloboka tsy hoe tsisy satria misy mpivarotra be dehibe azo ividianana fa tao anatin'le fanasana lany. Inona mahasamy hafa an'le hoe tsisy sy lany. Tsisy naiza tsisy fampianeriana ranom-boaloboka. Lany misy ihany ranom-boaloboka ny ivelany fa nytatao anaty fanasana fotsiny no ritra tsy ampy. Dia inona ny dikany divay? Divay misy amin'ny endrika anankitelo anaty baiboly. Divay fanamasina. Aza mamy divay nataoka fa koa fianona amin'ny fanamasina. Divay fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Novinoreo misotro amin'ny ranom-boaloboka ity dia manambara ny nafatesako mandra-piaviko. Tia ny fanekena vaovao anareo fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Divay mitondrokiran'ny Solomona hoy izy mamy tahaka ny divay ny fitiavako anao ry havako. Iza mpanao an'izay? Solomona. Mitondrokiran'ny Solomona maneho ny endriky ny fitiavana. Ny hoe lany ny divay ritra ny fitiavana. Dia ahoana maritra ny fitiavana, ahoana ny sehon'le endriky ny ritra ny fitiavana? Amin'ny voalohany nareo rehefa mifankaty dia fampizara fitiavana be mihitsy. Samy any amin'ny lalany amin'izay nareo roa, ny ray ny ampiasana, ny ray ny an-trano. Bonjour malalako. Ao ihany fendry. Ao ny divay. Voilà matsiro be izy rehefa ohatr'izay. Mandeha amin'izay rehefa avy eo. Ao fendry izay aky. Efa miamiana kely izy zany. Fa quand même mbola misy aloha e. Dia aty anefa za manaky manao asa kely tady. Dia mahafinaritra. Manaraka. Ahoana? Mbola ao ve? Fa manoka tsisy amin'izay izy zay. Dia na mivaly le ranga. Ianao koa tena tsisy asana mihitsy fa tony lany ny divay. Dia hitanareo problème. Zatra miantehitra amin'ny divay normal ianao. Ina le divay normal? Ranom-boaloboka amin'ny fiazina. Ianao ihany mitondra amin'ny fiainanao nampiankina an'ilay izy amin'ilay mahazatra dia Jesosy nasainao fotsiny mba hihinana an'ilay izy. Dia Jesosy koa manaiky hoe bon hihinana no avy any aminao aho zany. Dia ao izy tonga ao. Fa zao mahavariany ireny olon-dreny rehefa elany ela lany ihany ny divay. Satria nahoana rehefa tsy avy amin'ny Jesosy le izy dia tsy matsiro lavitra tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Dia hoy izy Jesosy zao le izy amena an'le tsara mihoatra noho ny mahazatra ianao. Le rano avadika eo tonga divay mampety anao satria ny tsiro tsy ambadiky ny divay tena izy fa ny divay avy amiko.
zay no mahatsara an' Jesosy apetraka ao mitoeran'ny mpanasa fa tsy ampidirinao isan'ny nasaina foana. Fa nanasaina izy nampanasa ny solution tsy maintsy any amin'ny foana satria izy no izy atraitr'izay ka ho mandrakizay ary izy mpanapaka amin'ny fiainan'ny olona sy tsiro ho amin'ny fiainan'ny olona ambony lavitra foana. Raha ny tokony izy ny nasaina ny tokony isitraka fa tsy ny nasaina no amahaolana ao anaty fanasana. Ny famahan'olana ao anaty fanasana ho an'ny mpanasa zany fa tsy ho an'ny nasaina. Zay mahatonga nasainao hipetraka inakanina. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity ny solution tao anatin'ny fahalaniany divay tsy ny mpanasa namahan'le olana fa ny nasaina. Ka zay miatranao an' Jesosy fa vahaolana foana izy fa tsara kokoa raha petraka eo aloha izy. Zay no mahatonga an'le hoe hoentiny eo amin'Andriamanitra mialohan'ny fotoana hidiranao amin'ny tokantrano zay ho fiainanao ray manontolo satria ny fototra nomboana ny zavatra rehetra dia fitiavana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Amen sa tsy amen? Andriamanitra dia fitiavana. Zay mitoetra amin'ny fitiavana dia manana an'Andriamanitra ary Andriamanitra aiza ao aminy. Noho izany ataovy milina manomboka androany anodina amin'ny fiainanao sy ny herinandronao indray ary indrindrindrindra raha azo atao hitahiry ianao mandrakizay ny fanananao fitiavan'Andriamanitra velona miasa manodina manatanteraka ny rehetra ao anatinao. Zao tsika hitsangana no fofantanantsika any amin'ny lanitra saotra ny tompo. Makasitraka anao zay iray ny anaran'i Jesosy. Saotra ny amin'ny sekoly androany maraina, saotra ny amin'ny afatra androany maraina, saotra ny amin'ny fanairana androany maraina, saotra ny amin'ny dingana hitondrahanao androany maraina. Oka ny tsy avy zay tonga eto andray sy ombona amin'ny fitahinao avokoa izy rehetra Andriamanitra apetrao amin'ny fonao ny tananao. Tompo ampianaro ahy ity, ampianaro ahy anova ny fomba fijeriko sy ny fomba fisainako hifanaraka amin'ny sitraponao. Aza vela isy antony Andriamanitra atonga mbola ametraka foana eo amin'ny fiainako ny atoko ara-nofo fa aoka ny foko fantsona raha-panahy anova ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny sitraponao. Amboary ny fiainako atonga ho fantsona tsara sy ho fitaovana mendrika eo am-pelantananao hatrany andraisan'ny hafa famonjena Jesosy io. Andraisan'ny hafa famonjena, andraisan'ny hafa fiadanana, ahitan'ny hafa ny fahatsaranao, ahitany manodidina amin'ny voninahitra ao. Misaotra tompo fa miasa ianao. Androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta manonona ny afim-panasitranana ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ihany koa ny fanafahana feno amin'izay fatorana sy geja rehetra mbola renao fa ilanao ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao miaisitro izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fahafenon'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany andrakotra anao hatra ny etapin-dokatra ny am-paladianao. Mandehana fa salama ianao fa tsy marary. Mandehana fa ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao takizay ny ambinina ny fiainam-panahinao ihany koa. Eo amin'io sakatsakany io anao lalan'Andriamanitra. Ao anatin'io zavatra mitranga tsisy ninninina azo antenainy io raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy afaka hanangana amin'ny fiainanao tsara lavitra indray manomboka androany. Tsofoka rano ianao ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny andeha ary iverina miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazoto toerana kely vetivety no fanatritsika ao an'Andriamanitra sy filazana foy. Alleluia. Ny fotoanantsika rapitso eto ihany toy ny fotoana androany sekolim-pamahanolana. Rapitso dia zara manokana amintsika mikasika momba ny hoe miaina lavitra tafiotra. Miaina lavitra tafiotra. Tafiotra misy foana, fotrany tsirela izy rehefa zay secret zay no entinao miatrika azy. Amen. Dia inoko fa raha ataontsika pratika tsara ireo teny rehetra omen'Andriamanitra antsika ao anatin'ny herinandro dia kristianina tsy marefo zany ianao ary tsy azony tafiotra hozongozoniny zany. Tadidio fa ny tanjon'Andriamanitra ho anao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Aza matahotra fa io fiainanao io dia
dia lalana anehoana sy tarafana ny fahatsaran'Andriamanitra rano ray fotsiny. Mety hivoaka tsy ela le programma fa efa andinika an'izay ny atao amin'ny fanompoana sy ministera iarahana mpivady samy mpivady ao anatin'io tsisy dépense tsisy ninina tsika menakavy amin'ny miaraka tonga dia manatanteraka an'ilay izy. Amen. Tona sakafo kely fotsiny ianao dia manao sortie tsika dia ohatra ny endrika kilalao le atao an'ilay izy fa famerena amin'ny laony ny fiainatokantrano tena hoe sambatra ilay izy. Misy tenin'Andriamanitra hozaraina ao anatin'ilay izy tsy ataontsika mihitsy zany le izy hoe sakana amin'ny fahafahany rehefa tsisy sakafo koa ianao mahandro koa tsika rangaha. Alleloia fa tongava fotsiny aloha. Amen. Miaraka entsika menakavy tena mifaly sy mirafy mpivady. Amen. Dia ao anatin'io no amerenantsika ny fitiavana voalohany eo mpivady miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Amen. Dia hitantsika eo ny atao amin'izay fa efa eo ampanomanana an'ilay izy isika. Misy koa fotoana manokana azadino fa iarahana amin'ny ado. Ireo adolantsento rehetra dia omena fifaliana ihany koa. Ampahafantarina anareo ny lalan'ny fiainana mba tonga anareo tsy hiborioka na amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa any amin'ny mariazy somatsara vao manao firaisana ranofina zavatra ohatr'izany. Ao teneniko lofa sao dia misy tsoavindray. Aloha tonga tsara fa hitanao ny tombontsoa anatin'ilay izy. Raha sendraneto hoe nisy fa za tena mitsotra aminareo nisy ankizy ohatr'izany ary manana vavolombelona misy tsika ato amin'ny asa fanompoana fa tsy ho tenenina ilay izy fa ny ankizy menatra. Ny aina solafaka izy talohan'ny mariage fa mivavahana izy tena hoe vonona nan'olo tena hitandry tena naven'Andriamanitra virgine izy tavavoaka ka tsy zavatra impossible amin'Andriamanitra. Menao tsara venareo avereno mifono herany. Jesosy ane mpanangany Jesosy. Aza atao foana hoe zay zany ny amiko vitatreo afaka manomboka vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy zavatra tsy vitan'i Jesosy zany dia hafa mafy anazy. Dia izy fotoana koa iarahana amin'ny club d'enfant. Dia io indray sortie iarahana amin'ny lalao amin'ny zareo sy ampidirana ny soratra masina aminy dia eo amin'ilay niveau indray miaraka amin'izay mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tsy ela ho azy fotoan'izay fa fanomboka izy fivoriana atoato iresahana manokana mikasika momba an'izay. Dia tsara ho amintsika koa manomboka mba mitory filazantsara. Raha hitanareo fa mahafinaritra ny zavatra zaraina tena ara-panahy tsara dia mila sika mifanaitra ao anatin'ilay izy. Dia lasa ianao mba mitory dia mba mitondra olona ianao hovonjena. Azo antoka ilay izy fa hovonjena. Amen. Tena hoe andray an' Jesosy, anana an' Jesosy, mijoro ao am' Jesosy, ifampitantana ho ao am' Jesosy. Amen. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra ny amin'izany. Mitsangana reo amin'ny toerana misy ianao. Efa vita moa ny sodrano teo fa fizaram-pahasoavana. Manao fa amin'ny olona roa na telo manodidina anao dia ampisehoana tsara mihitsy mitsikitsika anao fahasoavan'Andriamanitra maty izao aho Andriamanitra maty izao. Dia fahasoavan'Andriamanitra maty izao anao dia tsofo rano izy mandehananareo mandehana meo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Dia jereo tsara masina mety io melo lalan' Jesosy hoe momba anao Jesosy hoe tia anao Jesosy. Ndaontsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleloia. Azadino fotoana antsika raha pitsy maraina toy izao samy hotain'Andriamanitra daholo tompoko. Raha misy moa vavolombelona amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ty pasteur sandratra soratany amin'ny foany reny ho aventsika amin'ny tompo ny voninahitra sy fampahirezantsika menakavy.